Dia faly rehetrarehetra tonga soa tsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity androany dia hiaraka hiomantsika na get ready with me hiaraka hiomana ianao sy izao hanao an'ity maquillage ity sy resatresaka mangateta ohatrany hoe fa ela be zany tsy nanao vidéo miamboatsika anazy dia ny base ampiasan'ity Smashbox for finish ity tsisy menaka izy ity dia izay no tena mahatsara ataoko amin'ny tarehako iray manontolo ity no ohatrany hitako tsara kokoa noho le L'Oréal le ampiasako matetika voaingana iny manino moa tsy dia ity somary silicone ihany ny base-ny fa hitako hoe misy fahasamihafany mitazona kokoa ilay manamaina hoditra no le L'Oréal tsy dia hitako izay mahatsara azy mitroka be fotsiny le izy rehefa ampiasaina voalohany vao atao amin'ny tarefa ankoatr'izay ohatrany tsy dia hitako hoe inona mahasamihafa anazy hiditra amin'ny primer manaraka tsika ity Smashbox ihany koa for the finish foundation primer pore minimizer zany hoe manakely masikototra le izy ataoko amin'ny description ihany ny lisitry ny produit ampiasaiko mazava ho azy fa satria ity miara-miomantsika fa tsy dia tena fampianarana loatra dia tsy dia tena hoe asehoko be ohatrany iny le produit sy le fampiasako anazy fa sady miresaka aminareo ihany zany satria za tena nalahelo be anareo fa tena ohatrany efa 100 taona zay tsy nanotsy ny filo efa mety rehefa mahita an'ity vidéo ity nareo dia efa ray volana zay no faran'ilay vidéo farany tamin'ny malagasy ilay andro ray amin'ny fiainako ny vidéo farany nataoko dia ray volana zay satria voalohany volana avril ako no mametraka an'ity vidéo ity ho anareo dia matetika zany ny primer faharoa iny ataoko eto amin'ny masikototrako eto fotsiny dia ny ambony ataoko ety amin'ny sonde satria somary manamaina hoditra ihany koa le izy araka le lazaiko amin'ny description daholo ny lisitry ny produit rehetrarehetra mandra-piandry an'izay dia hanao volomaso ako aloha tsy mbola manana crayon any volomaso vaovao dia le nono avy amin'ny Wish ihany no ampiasaiko fa misy be dia be mihitsy ny crayon volomaso izay azonao ampiasaina sady mora vidy ohatry ny hoe alefa zao manana Wet n Wild LA Girl koa manana ohatry zany dia ny vaovao be izay mbola tsy haiko na betsaka nareo rehefa mahafantatra fa betsaka ihany koa nareo tsy mbola mahafantatra araky ny fangatany be dia be sy ny maro dia niverina nivarotra maquillage indray misy io eny tompoko nivarotra maquillage indray ako dia avelako amin'ny description ihany ny roy makany amin'ilay inona koa moa zany makany amin'ilay groupeko satria en pageko le izy fa connecté amin'ilay pageko ilay groupe dia amin'izay moramora kokoa ny olona no mametraka message any amin'ny pageko dia ny anaran'ilay groupe raha ohatra ka tianao toka dia hita zao dia zao dia ny anaran'ilay groupe Michou official zany amin'ny teny anglais le izy Michou official mety ho vaiko ihany anaran'ilay groupe iny rehefa kelikely eo hitako eo ihany fa zay aloha ny hitako nanaovana anazy tamin'ity mety ho vaiko zavatra hafa iny tsy haiko fa lazaiko anareo ihany rehefa ohatra ka ho vaiko le izy dia izay koa zany antony anankiray tena narepotra be anako tsy nahavitako nanao vidéo misy tato ato satria rehefa amin'ny andro loatra izao alina manko izao ny andro rehefa amin'ny andro loatra izao ako no
afaka manao vidéo nefa ny amin'ny alatra zao nareo rehetra Madagasikara no mifody amin'ny alatra zao no matetika mametraka message daholo ny olona rehetra manontany prix sy ohatr'izany de zako ny anisan'le olona le hoe MP s'il vous plaît rehefa mangataka prix ny olona satria ny antony ohareto ny ariary angeka miovaova be mihitsy zany hoe manana prix fixe koa amin'ny dollara le izy fa rehefa antaninareo prix de tsy maintsy hovaiko ariary iny de zay no lazako anareo de mividin'ny ariary amin'iny fotoana antaninao iny no omeko anao de indraindray miova le vidin'le ariary indraindray ihany koa misy olona mividy maro izy ohatra de mahazo discount de ohatra hoe samihafa zay zany mahasamihafa hoe samihafa ny prix azon'ny olona sasany satria misy olona mividy maro ohatrany hoe zany ngamba make sense ngamba ny azonareo tiako lazaina hoe rehefa misy mividy maro de mahazo miena ny vola alohany misy zao olona mividy efa impire izy zay mametraka commande de mety mahazo discount ihany koa izy fa zay zany tena antony hoe tsy ametrahana le prix misy koa concurrent fa ny tena marina ny vidin'ny ariary miovaova be miakatra sy midina be tsisy ohatr'izany mihitsy de zay ny antony tsy hoe ovako hoe 5000 no an'ny olona ray de 10000 ny an'ny olona anankiray tsy izay loatra le izy misy vidéo an'ny olona malagasy miresaka momba an'izay manko fa tsy izay loatra le izy fa zavatra hafa mihitsy asiako concealer manodidina an'ity masoko ty bon alaiko ty de asiako concealer fotsiny manodidina masoko mba manodidina volo masoko anazavaiko sy anadiovako an'le izy aza matahotra fa mino fotsiny mbola za ihany io de za zany le resaka hoe mivarotra maquillage za zany mivarotra maquillage zao de presque ananako daholo zay produit tadiavinao raha resaka maquillage efa betsaka ny produit zay apetrako amin'le page fa matetika ny olona sasany mbola mijery site web ary zareo de mijery de mangataka ny zavatra ilainy avy amin'le site web de azoko atao ihany koa zay rehefa ohatra ka azoko vidina direct ilay entana de zay zany ny ataoko fa matetika ny olona Madagasikara zay entana rehetra apetraka ao no jereny satria mazava ho azy betsaka ny olona tsy afaka miditra internet firy de izay no antony aza matahotra fa amboaritsika amin'ny fond de teint rehefa avy eo ny concealer nampiasaiko teo de age rewind avy amin'ny Maybelline de iny sady ataoko amin'ny maso ety ihany koa iny satria ataotsika ampiasaitsika ho anti-cerne izy rehefa avy eo de alaiko fo ty brosy ampiasaiko ty avy amin'ny Crown fa rehefa brosy malefadefaka ohatr'izao de mety foana ny nafangaroana anazy na spongy mando de ity poudre ity no alaiko asoroko kely fotsiny de apetrako eto amin'ilay anti-cerne na concealer teo mba hisatina anazy zany mba tsy hietsiketsika le izy de mba andeha moramora kokoa ny zavatra rehetra atao amboniny avy eo manjamaso zany vita zay de hiditra amin'ny fond de teint tsika fond de teint ny antony nanaovako volomaso fo aloha satria tiako hiasa lay base zay vao asina fond de teint fa raha eno eo de asina fond de teint rehefa asina primer de ohatrany hoe anare zany ohatrany hoe manisy lotion ny hoditra ao ianao de eno eo ianao de manao akanjo manao pataloha de mazava ho azy miala lay produit ity ampiasaiko ty elixir avy amin'ny CoverGirl fa elaela indray izy ty tsy nampiasaiko fa izy aloha de misy fofona ohatrany ranomanitra mihitsy le fofona zay de ekeko
tena misy fofony izy fa tiako re izy tia tamin'ny voavoalohany ampiasaiko anazy mihitsy de gaga be mihitsy ohatrany tsara be le izy sy neva zatra mampiasa sponge mando a de sy niavava be mampiasa le borosy reo manisy. Ok, zavatra tiako resanareo manaraka misaotra betsaka anareo rehetra izay manatrika ny liveko matetika ao amin'ny Facebook. Mahafinaritra be anahako miresaka aminareo mivantana ny tena marina. Betsaka nareo nefa mahafantatra an'izany fa le live zany betsaka koa ny olona tsy de afaka mijery YouTube na de hoe YouTube raha ny tena fototra ny chaîne koa. Ny antony anaovako mivantana le nolazaiko teo hoe tiako miresaka aminareo de ihany koa betsaka ny olona vidéo amin'ny YouTube no azo afaka jerena raha avy Madagasikara izy fa tsy afaka mijery vidéo amin'ny Facebook ny afaka jerena fa tsy de afaka mijery vidéo YouTube firy izy de manampy anazy ihany koa zany le andraikako le hoditrako e raha mba hitanareo moa zany mila fanampiana be le hoditrako amizao fa zay misy be de be zany olona tsy afaka mijery YouTube de Facebook vidéo Facebook fa tena mahafinaritra anahako no miresaka aminareo mivantana mba satria za nareo foana mijery anahako na de hoe tsy hitako ary nareo rehefa le mivantana mba hoe misy olona mamaly eo zany de mahafinaritra anahako miresaka aminareo ohatrany hoe mainty be sy fotsy be loatra zany hoe ty fandotany ty ohatrany ratsy be tena ohatrany ratsy be tsy afaka hoe vako ataoko ahoana moa zany izy ohatrany hoe mahavo be zany ary reto nareo hoe tsy mahita an'izany hoe hafahafa be ty fond de teint ty androany loza koa zany bon hezitra amin'ny concealer tsika de hita eo raha manazava anazy le izy le concealer teo ihany ampiasaiko raha adiniko lazanao ny loko koa loko amty beige rose indray taminareo mpijery anahako na miana anty tamin'ny zahay niona taty Hawaii olo efa mpijery anahy efa ela mihitsy izy de nomeny anahy le izy fa fotsy loatra aminy merci toky de tsy ampiasa sponge zany tsika androany fa de le borosy teo nametrahako an'ity ihany le crown teo ihany anao metraha ialako tsiny raha henonareo fa tena mbola mifety le voisin'ny mpanolobodyrendrina koa mpanolobodyrendrina moa zay ina mafirasanazy de zay zany resaka manaraka le resaka live de matetika koa lazaiko amin'ny Facebook eo foana zao ara nefa asiko hoe événement mihitsy hoe andeha live andray am'izao de am'izay afaka zaraiko aminareo rehetra foana le izy de ezahako atao foana zany zay de am'izay hitan'ny olona rehetrarehetra fa ho anao zay mbola tsy like an'ilay page Facebook de like le izy de am'izay maharaka tsara ianao hoe revina indray zahako no andeha miditra mivantana indrindra be de be koa manko nareo no tia an'ilay mivantana satria hitanareo tsara hoe hafirina no maharitra lay fanaovako an'ilay maquillage satria indrindra ataoko aingaikaingana be le amin'ny vidéo mo ihany koa afaka manontany anahako fantanina mivantana eo ihany nareo de zay zany no antony hitiavako an'ilay mivantana ihany koa
hoe eo ihany any dia afaka mamaly ny fantaninareo. Indraindray koa nareo saminareo ihany dia afaka mifanampy eo amin'ilay commentaire dia mahafinaritra be ihany koa izay. Dia androany palette iray ihany nampiasa palette roka ka. Dia ity no ampiasaiko BH Cosmetics izy ity contour palette izy ity. Dia ity loko ity fotsiny no andeha ahosotro. Dia ity borosy efa mahazatra anareo ity no anosorako anazy avy amin'ny OLF izy ity small tapered brush no anarany. Dia asiako poudre ilay santé. Dia avy amin'ny OLF izy ity efa niova ny packaging efa tsy manana an'ity intsony OLF fa ny anarany fotsiny sheer. Izany hoe tsisy loko izany raha ohatra ka avadika amin'ny teny malagasy. Dia asiako kely fotsiny amin'ilay eto. Dia ity borosy ity avy amin'ny Wish fa izay borosy anananao izay mba malefatefaka. Tsy ito ny ampiasaiko fa ampiasaiko amin'ny tarehy iray manontolo eny fa ity avy amin'ny OLF blush brush ity ny ampiasaiko satria somary matsoky ny lohany dia mety tsara anasiana ilay poudre eto. Dia ny ambony fotsiny no etikotoka dia miakatra makatisy. Ok. Dia aka borosy madio hafa koa borosy somary malefaka no ilaina. Izay borosy malefaka ananao mety daholo dia alaiko iny dia amafako an'izay poudre mihoatra teo satria tsy manao bekina ako fa manao setine fotsiny. Aka an'ilay borosy teo ako fa misy bronzer iny somary manopy lokom-biriky ny bronzer ilay natondroko anareo teo iny dia izay mahatsara anazy. Izay rehefa manomboka ny message Facebook. Izay mba metimety ny tarehiko ve sa hoe ahoana hozy nareo? Sy ny hafahafa be misy ity fond de teint ity sa hoe zako ny tsy efa zatra manao maquillage intsony. Tsy nanao maquillage mihitsy tato azy ny somary tsy haiko manazava anazy tsy dia nanao maquillage fotsiny. Ok, ampiasa blush tsika. Ity blush avy amin'ny OLF ity blush palette dark no anarany. Dia ampiasa ity small stippling brush ity avy amin'ny OLF ihany koa. Dia ity somary rose ity indray ny ampiasantsika androany. Ela be tsy nampiasa an'io. Tiako mihitsy ity palette OLF blush palette ity satria tena maharitra be ny anany. Maharitra be ilay izy. Izany hoe tanjaka be ilay loko dia ela be vao laninao. Hitanareo amin'izao tena matanjaka be mihitsy ity blush ity. Tsy maninona, za konge moa tsy hivoaka ny trano fa hita tsara ilay izy amin'ny vidéo dia izay no tena mahafinaritra aminy. Miara hiomana satria za i-film vita an'ito izany dia mba miara hiomana manao maquillage i-film. Ok. Dia asiako an'ilay ampiasaiko an'ilay borosy teo rehefa amin'ny Wish efa misy poudre. Dia atositosiko amin'ny tarehiko rehetrarehetra. Tarehiko rehetrarehetra izay mbola tsy nasiako an'ilay poudre teo izany. Dia vita izay dia satria tena poudre be mihitsy izao ny tarehantsika dia ampiasa an'ity Prep and Prime Fix Plus avy amin'ny MAC ity ako
Rafraîchissant no anarany, fixe, brume et fixante. Fixe place, brume, fixante, rafraîchissante. Zay no anarany amin'ny teny frantsay. Dia ity lavender, non rose ka ity ampiasaiko, rose foana zany fa ampiasaiko tato ato fa tsy lavender. Dia mifanalavitra tsara. Dia andrasantsika ho maina aloha zay iny a, zay tsika vao hiditra amin'ny manaraka. Mazava ho azy hiditra amin'ny masotsika. Dia resaka momba an'ilay varotra indray ahako, ny produit rehetra, ny ankabeazan'ny produit rehetra ampiasaiko eto a, efa varotako ao amin'ilay page daholo. Ny entana tokony miainga avy aty Hawaii a, dia ka Madagasikara. Misy olona mitondra anazy. Ok. Hiditra maso ary tsika e, satria efa nasiko primer masoko a, tonga dia hiditra amin'ny ambany volomaso ako. Ity ny ampiasaiko ity de nudes palette ity avy amin'ny Maybelline izy ity a. Dia ity mata, loko somary mata ity no ampiasaiko ambany volomasoko. Borosy ampiasaiko borosy fisaka. Borosy avy amin'ny Morphe izy ity fa bon, tsy dia fisaka loatra fa précis kokoa zany izy ambany volomaso dia tsy maneno. Tolo hijery fitaratra ihany fa tsy mampimety. Hay dia tiako ihany koa miaraba anareo zay abonné vao tonga, efa nitombo betsabetsaka ny abonné ako hatramin'ny nanomboan'ny taona zay dia tena faly dia tonga miaraba anareo rehetra zany tonga soa eto amin'ny chaîne Michou. Dia aza dino ny mizarazara ny chaîne sy ny vidéo any amin'ny namana sy tapaka rehetrarehetra any raha ohatra ka mahafinaritra anareo ny vidéo ako. Tonga dia hiditra amin'ny loko transition zany tsika. Ity palette ity avy amin'ny Biotry Cosmetics ilay natao tamin'ny tarehy teo no ampiasaiko atao amin'ny maso. Azonao atao dia azonao atao tokoa zany hoe mividy palette iray ho an'ny tarehy sy ny maso. Mety be mihitsy, tsy maneno, tsy misy bely. Dia nanomboka amin'ny lokon'ny transition aloha zako a. Ito loko ito no alaiko. Ito loko ito no alaiko amin'ny lokon'ny transition. Ity borosy ity no alaiko avy amin'ny Wish izy ity, borosy somary malefadefaka tsara. Engany amaka madio izy ity. Mila manasa borosy ahako angamba. Dia ampiasaiko ambanin'ilay loko izay natao teo zany ilay izy. Dia ny commande voalohany tamin'ilay fivarotana zany efa lasa. Dia mbola hita eo hoe hafariana ilay izy satria mety be dia be mihitsy raha manontany hoe hafariana satria lavitra be ny Hawaii. Eny tompoko lavitra be mihitsy misy anahako a. Dia izay indrindra no jerenao hoe hafariana ilay izy satria mbola hafariana ilay entana ny tonga satria bon zay e. Misy olona mandray a Maurice zany ilay izy dia hoentin'ny olona makany a Madagasikara. Dia hitantsika eo hafariana ilay izy no tonga any Maurice. Borosy fisado ohatra izao dia efa mety fisaka, borosy fisaka zany. Ity loko ity aloha ny anombohako anazy dia avy eo asiako an'ity loko ity any ambony. Ny loka izay ho ataontsika androany zany tsy dia misy hoe loka ity anatiny sy ny ivelany fa loko iray daholo ny amin'ny ody maso iray manontolo. Miakatra makeny creux. Dia ny fahaizanao manosika an'ilay loko mankeo amin'ny ody maso zany a. Tsy mampitovy ny loko rehetra manerana ny ody masonao iray manontolo zany a no teknika amin'ity. Dia tiako marihana eto koa be dia be nareo no nilaza hoe inona karazana vidéo tianareo hita indray. Satria nandaniko nareo tao amin'ny Facebook. Dia nareo zany a, na nareo mpijery YouTube izay tsy makao Facebook dia manasa nareo ihany koa ametraka ny vidéo izay tianareo ao amin'ny commentaire ao amin'ny famelana hafatra ao zany. Fa tiako fantatra zany hoe inona karazana vidéo tianareo hita indray.
efa voaraiko ny afatrareo rehetrarehetra nilaza hoe ina ny video tianareo hita mazava ho azy raha tao amin'ny youtube tao amin'ny facebook nareo efa voaraiko ny afatra de efa alamiko tsikelikely le izy fa aza manay ok misy manko ny sasany tsy mahandry tantana nefa ny ho ataoko ange le izy aky e ho ataoko le izy fa aza matahotra zao hoe misy hoe te ahita spring morning routine na spring routine misy te ahita kiraro sy akanjo de ataoko lookbook zany zay a de ny tutoriel momba ny volo nisy anankiroa nangataka momba ny volo de nisy anankiroa nangataka akanjo sy kiraro de ho ataoko zany zay lookbook nanaovako an'ilay akanjo sy kiraro de lay resaka volo zany ke reto tsy de hoe manao volo loatra tsy de hoe mikarakara volo loatra firy tsy haiko hoe resaka nantianareo hita hoe aseoko anareo hoe ny produit fampiasako ame fanasako volo amizao sa hoe ampianatra anareo fanaovana volo amin'ny inona moa reny fanalanana volo amin'ny ana roulant inona moa reny adiniko teo le anarany tsy haiko e za reto tsy de mikarakara volo e de ohatrany hafa sarotra be amiko le ampianatra anareo zavatra tsy fanaoko tsy haiko na mahasava aminareo ny tiako lasaina fa hitako eo ihany hitako eo de ifindra amin'ilay loko ray anankiray eto indray tsika de le brosy teo ihany ampiasana fa ny ambadikany de hitanareo fa tena brosy vitsikely de efa mahavita lokoka tsara de ataoko eo amboniny fotsiny tonga de apetraka eo amboniny lay loko lay manjamaso zay nataontsika teo rehetrarehetra teo zany azo antsoina hoe smoky ty loko ty satria matroka zay loko rehetra matroka zany a de smoky daholo no fiantsoana anazy mitape excès foana satria ny zavatra excès rehetra miborosinao zany a na zavatra atao amin'ny tarehy zany na zavatra atao amin'ny maso a raha excès de miraraka amin'ny tarehanao iny de verina am'le brosy fangarona teo fotsiny de afangaroko ny sisiny satria tsika tsy manao cut crease tsika androany fa smoky fotsiny de tsy voatery hoe magnitsy be zany le fihaonan'ilay manjamaso eto ok de tapaka ny caméra za teo fa nilazaiko anareo hoe fetiny zanako tamin'ny lahady teo 25 mars de zay ihany koa ny zavatra mbola nanahirana kely anazy tsy nahafahako ny film bon efa tamin'ny janvier nefa nanomana ny fetiny zanako a satria ny décoration sasany ilaiko a avy amin'ny wish eny tompoko fa wish ny décoration sasany ilaiko de tsy maintsy alono avidina sao de taraiky be vao tonga nefa tamin'ny janvier ihany de efa tonga le izy tsy haiko mihitsy am'le resaka wish misy ny olona sasany tena tsy chanceux mihitsy milaza amiko foana izy hoe zako ndrima mahazavatra be dehibe tsara nefa zako tsy mba mahazo na nkely na ny ray fa ratsy be tsy tiako daholo ny zavatra azo de hoe nganareo tsy mamaky nga tsy mamaky revue zay vao mividy mamaky fa de tsy haiko mihitsy zany efa za matetika ho satria misy ihany angeny ny zavatra vidiko amin'ny wish hoe ratsy fa matetika tsara daholo ny zavatra azoko mety za zany ny chanceux amin'ny resaka wish ve de nareo tsy
raha tsy vitana miresaka wish angamba zay kosa angamba niny vita ny mismoky ay de ny atao anaty maso fotsiny sisany no ataotsika natao anaty maso eyeliner maintimainty fotsiny ty avy amin'ny Sephora fa zay eyeliner maintimainty waterproof fa indrindrindrindra anananao mety daholo. De ny mascara ampiasaiko de ty L'Oréal Voluminous Lash Paradise efa somary miafakafaka ny packaging-any fa avy amin'ny L'Oréal izy ty tsy hoe vaovao moa zany fa vaovao tamin'ny heritaona fa tsara be dia be mihitsy ny olona tiany izy ty. Ny anahy aloha le Maybelline Big Shot ny tena tiako fa ny tiako tsara fa ity ndray tsy de tsara asina base no ambaniny fa tsy tia miaraka amin'ny base izy fa tia miasa irery de aza dininy ohatrany hoe manoga an'ilay volomaso mba hampisaratsaraka tsara anazy avy any amin'ny fotony no alaina de miaka misy fiovana be dia be koa miresaka YouTube tato ato de tsy hoe tsy mazoto bon tsy mazoto tsy de nazoto ako azony betsaka loatra le fiovana fa satria tiako nareo tiako be nge nareo satria tiako nareo sy tiako le manao vidéo de tohizako ihany. Adiniko koa ny tenanareo fa nareo zay mbola tsy mahafantatra na mbola tsy nahita ny OLF manana brosy zay ampiasaina ambany volomasonao eo ilay izy na eto amin'ny ambony volomasonao eto rehefa manisy mascara de miaro an'ilay izy tsy hidina amin'ny carré. Zay de efa ho vita sady le vidéo fa hiditra amin'ny highlightintsika de asiako highlightina ihany koa eto amin'ny masoko eto ity avy amin'ny Wet n Wild highlighting powder Precious Petal no anarany. Ity brosy ity avy amin'ny blending crease pro blending crease no anarany avy amin'ny Crown fa zay brosy matsokotsoko ohatr'izao anananao mety daholo. Batako an'le mazavazava ny eo amin'ny oroko fa tsisy ninina intsony io na fond de teint io na concealer fa tsy mandreraka de ataoko eto fotsiny eo amin'le fivoahan'ny taille maso eo vita zay ny highlightina de molotra sisa de no ampiasaiko amin'ny molotra androany de ity AOA Studio avy amin'ny shop misy izy ity AOA Studio Wonder Matte Blogger no anarany de zay zany ataoko amin'ny molotra. Ok, zay de vita ny look-tsika androany. Manahoana ny fahitanareo anazy, tianareo ve andramanareo any an-trano ve andefa sary ho anavy ianareo rehefa hanandrana anazy nareo eny ary de misaotra betsaka anareo rehetra nijery de manaraka indray film daholo. Aza dino ny mijery anahy koa any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any raha ohatra ka tsy mbola tany ianao. Film daholo ary.